eto zany zahay solotena ihany andreo malagasy izay efa mitaraina mafy amin'ny afitsoko ny opérateur anankiray de tsy izy zany fa ny asy Madagasikara. Izy ty de tsy zavatra tsy cas isolé. Ny cas isolé zany hoe tsy olona anankiray na olona anankiroa fa maro ny malagasy no mijaly noho ny amin'ny afitsoko io opérateur io. De nisy rahalahy vahiny anankiray tonga teto Madagasikara de nasan'ny teniny marina hoitapoko hitapirenena. De io namana io ndray zay tsy iza fa idilana influenceur vazaha no samborina no torin'ny asa ka eninay fa hiakatra parquet izy amin'ny alatsinainy. Etona zany dia mamerina izay miantso atsika malagasy le tompoko fa ny vahiny indray no miady hiakatra fitsarana ho atsika. Ataoko angamba fa tokony malala menatra sy tokony mba menatra itsika ho miantso atsika ho avy maro amin'ny latsinainy anoana andilanina eny amin'ny parquet anosy de mba hitaky ny fanovana satria ny ady tokoa mantsy dia mbola tsy vita. Zao ny ady vao tena manomboka ary mafy mihitsy ny ady amin'izao fotoana zao de mangataka atsika re tompoko mba ho avy maro amin'ny latsinainy eny amin'ny parquet anosy anoana anidilanina ao anatin'izao raha fiadivana vahiny ho atsika malagasy tokony Madagasikara izao. Sotra indrindra tompoko. Tahora mila mijoro isika vahoaka malagasy amin'ny rarina sy marina rehetra fa fanovana rafitra tompoko dia avy aminao irery any. Sotra tompoko. Manarak'izay araka ny tenenina moa zany hoe fitakiana momba dilanina fa zao mila fantatritsika angambany ty zavatra ty ane de itsika no miaina anazy, itsika no miaina an'io afahala fotsiny connexion io lazaiko amintsika fa zao aty Afrika de eto Madagasikara lafo indrindra ny connexion de mipetraka le fanontaniana fa iza no mamaritra an'io fa maninana aty amin'ny firenena mahantra indrindra no lafo indrindra ny connexion. Zany zavatra zany de mbola frein, mbola sakana tsy hitarika atsika ho amin'ny fandrosoana ka na eo ara le fitakiana ho atao amin'ny latsinainy de mbola mitohy hatrany fa ino manko ho an'le antsoina hoe liberté d'expression fa ahafahana miteny fa ny ady atao ety Andraharo zany fitakiana atao amin'ny asy de ny anovany an'ireo tolotra ireo fa tena manararoatra atsika malagasy ilay zavatra miseho ankehitriny. Fahitako anazy aloha efa fezany ireo daholo fandrarana eto Madagasikara ary io iantsonantsika mpandrarana malagasy vonona mba hiditra misehatra maro satria reny trano trano daholo na amezana an'ireny. Voalohany indrindra aloha dia ny prix sy ny service omen'ny asa zany tokony ampidina ny prix ho an'ny malagasy satria tsy afaka serfa mihitsy ny malagasy ary tsy afaka hivoatra mihitsy raha toa ka lafo de ohatran'io ny prix. Isika firenena lafo prix indrindra eto aty Afrika iasy zany de mahagaga koa fa misy mpandraraha telo amin'ny lafin'ny communication eto nefa de mitovy daholo ny prix, tsy misy faninanana zany. Manarak'izay koa service mena koa de tsy mahafa-po ny aimbovola zany atao hoe service ny asa amin'izao fotoana zao korotana tanteraka tokony hitondra fanazavana be dia be zany ny asa manoloana zany satria be dia be ny olona miseratra amin'ny vola amin'izao fotoana zao. Ary fa tena manaraka zany mangataka koa misy mpandraraha hafa mba handraraha ao amin'ny communication satria karazana mpibamba izy rery no manjaka tokana eto Madagasikara. Fait même prix ny opérateur eto Madagasikara manao fanarahana zany tsy misy zavatra mora mihitsy. Araka ny fantatra zany dia efa navoaka i Dylan Silva ilay influenceur vahiny
izay nandray anjara mavitrika tamin'ny tolona nataon'ny tanora sy ny genizeta nampafantatra ny tolona iny ary tena lina sy nanaraka akaiky zavanisy teto Madagasikara i Dylan Silva dia teto moa izany tonga teto mijery ny fivoarany zavamisy ary tsy mbola nitsaratra fa mbola nanohy ny resaka sy ny teny ny resaka nataony dia momba n'ireo ataontsika hoe fakany ratsy racine du mal sika efa nanao famakafakana momba an'izay dia reto le pion vahiny arovan'ny fitondrana politika frantsay ireo zany mife andrarah reo izay mife zavatra maromaro eto Madagasikara ka i Dylan Silva zany dia miresaka ny aminy hoe misy karana efa tamin'ny taonjato faha 1970 no teto Madagasikara ary misy avy any Inde, misy avy any Pakistan. Ireo karana reo zany dia misy ny hoe karana mpanorona, bâtisseur, miasa tsara, mandohetra, miara-monina malagasy, tsy manambaka sy ny sisa dia tena hoe miary amin'ny fomba madio ireo karana reo. Fa misy kosa hoy Dylan Silva ireo karana zay vitsy matanjaka, puissant ozy izy, matanja be, mibaiko ny fahefana politika, mifeny toe-karena ary eo ampelantanany ny sehatra maro, ny banky, ny solika, ny PPN, ary izy no mifeny vary, ny volamena, zavatra be dia be. Eto amin'ity Madagasikara ty ny communication ndraindrandrindra dia ireo zany no nitsipihany Dylan Silva hoe matanja be ireo ary afaka mitsabaka hatrany fanapahan-kevitra politika, fanapahan-kevitra ara-toe-karena, ny fandaminana ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo amin'izay fahefana politika misy dia mijanona teo le resaka. Tsy misy anarana karana anankiray nitononona, tsy misy anarana orinasa anankiray nitononona. Tao anatin'ilay ranty nataony tsy misy resaka iasy mihitsy, fa fantatra nefa hoe ny iasy no nitory tany amin'ny cybercriminalité dia natao ny fisamborana dia entina tena raha tsy mandrava fiadanana sy ohatrohatr'izany io izy navoaka io. Ka isika zany dia miteny mila makaletsona foana eo amin'ny fanaovana politika, eo amin'ny fitantanana firenena ary tadiditsika fa ny tsy fahaizana nakalesona teo amin'ny tantara no nahatonga an'izao toetra raha sarotra eto amin'ny firenena fo zao no mitranga fa saika miverimberina isaky ny régime. Isika zao dia nanitrikitrika foana hoe rehefa manana fahefana ianao dia mila mahay mampiasa ampahamarinana zay mpahitsiana an'izany fahefana zany, tsy manivaniva olona, tsy manambany olona, tsy manao tsindry falavo, tsy manao zany ny tokony hoe fahaizana mipetraka eo amin'ny fahefana, tsy manampatra fahefana ka hoe zay mahasosotra na zay bevilany dia gadragadraina na sambotsamborina na tahaka an'izany. Zay manahirana amin'ity raha ty hoe sanatria ve atao ohatra sahady aloha i Dylan Silva hoe misy ile miresatresaka zavatra ohatra zao fa ty ara vahiny petananay fa tandremana ka tandremo sao manao dia aizitsika aiza le tena hoe fanovana raha mbola zavatra ohatra zany no mitranga satria tamin'ny zavatra teo alohany dia ohatra zany voafahafa ny resaka ao amin'ny tambazotra serasera ty any amin'ny cybercriminalité ianao, voafahafa ny zavatra mandeha na resaka tenenao eny an-kianjana tahaka an'izao dia anaovana fanadihadina ianao, antsony ny fiadanana ianao, misy aza miditra amponja mihitsy ary misy ndraindray andrarezina mifanova gazety ary politika sy ny sisa. Reny no fonjaina no ny faneho-kevitra madio sy mazava sy ny fitenenana ny fahamarinana. Raha ireny zany ireny atao hoe cadre politika ireny ka misy zavatra tokony ho tandremana ihany,
satria mbola tsy tapitra akory ny 2 volana fanamby napetraky ny filoha Mikaela Randrianirina eo amin'ny hoe mba tena hitosaka eto amin'ity Madagasikara ty fanovana dia efa mitranga sady ny zavatra ohatrohatran'izany. Indrindrandrindra teny amin'ny arabe dia tena lasa tolona hitakina fahafahana maneho hevitra, fahafahana manao fihetsiketsehana, fahafahana milaza n'izay marary any anatinao. Ka hafahafa zany ty sary anankiray androany ty, tokony na misy lesona tsoahana hitondrana ny fanazavana mba tsy hanomboka eto indray zany dia hikatokatona daholo indray zany zay tady resaka hoe momba ny succession na succession dia sao de cybercriminalité na sao de miditra reny sao de tsy zany ve le nasera teo e.